Anapaka ampontsika eny fiadanan'i Kristy ivavaka sika. Sotranao zay raha eo raha tojo amin'ity alahady telo ambin'ny folony novambra 2020 ity, zay alahady faraika amby roapolo manaraka ny Trinity. Dia miteneny anao tompo fahavonikeninao anao zay mpanomponao ampimano zay iona amin'ny ampimano zay amin'ny fandraisana an'ilay mpamonjy izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tombanofo naovana izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara ny Luka toko 5:10 1:1 no anjara mofinainao antsika amin'ity alahady 13 novambra 2020 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiny izany. Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, zay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady ahita zay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona mifanety satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izany Jesosy. Mifandalo amin'izany lalana izany izy, ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrana ka nanao tamin'ny ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao tranonao aho anio. Dia midina faingana izy ka napetranao azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa tsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe iny tompoko, niatsasaka ny fananako meko an'ny malahelo, ary raha misy zava-tonga nalaiko tamin'ny fanambakana tonerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anino tonga eto amin'ity trano ny famonjena, fa izy dia zanaka Abrahama koa. Rehefa tonga ny zanak'olona mitady sy hamonjy ny very. Masonao manamasinanay amin'ny famarinana, ny teninao amin'ny famarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia tanterahan'Andriamanitra tokoa ny teniny hoe tonga hitady sy hamonjy ny very izy ao amin'ny Jesosy Kristy. Zakaiosy dia lehilahy mpampahory-vahoaka, mpamoretra. Reny mpamoretra sy vehivavy zany reny moa dia lazaina fa mpanota. Eto dia nagaga fanetrano amin'izay olona mpanoty Jesosy. Tsy havelany Jesosy ho very Zakaiosy, tsy havelany tsy azo anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, ka manomana azy izy mba handray ny mpamonjy. Tsy maintsy ho avy Jesosy mpamonjy izao tontolo izao, kanefa iza ny vonjeny? Ny mpanota very. Ko aza misalasala ianao amin'ity andro an'ity. Na inona be ny faratsiana vitanao, na inona be ny fahatanao, n'inona ny endriky ny faratsiana vitanao, manantona ny tompo. Rehefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Manomana ahy izy sy manomana anao handray le mpamonjy izao tontolo izao. Tsy tonga hanamendrika n'izao tontolo izao izy, fa tonga hamonjy izao tontolo izao ary lohany amin'ireny dia ny mpanota no tia ny vonjeny. Koa manantona ny tompo, aza misalasala zasy ianao. Teny mbola ao anatin'izao fahavelomana izao, aoka ianao hanantona ny tompo fa Jesosy ilay izy zanak'olon'Andriamanitra zay manaisika ny voatalo izao tontolo izao, izy le tonga hitady sy hamonjy ny very. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy havelanao ho very ny mpanota maritra, fa tonga ianao namonjy azy. Ary efa nitanterahanao zany tamin'ny alalan'ilay zanakao zay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, namonjy ny mpamoretra. Ny vehivavy jangaza afaka koa tamin'ny faratsiny fakatry ny fatok an'ilay zanakao. Mataovy afaka amin'ny faratsiny koa zay Jesosy rehefa manantonanao ahy. Fa iza no nafaka anay amin'izao fahafatisana lehibe misy eto amin'ny tany sy firenenay izao? Tsy misy afa-tsy anao Jesosy. Mano arizay handray ny mpamonjy. Tsy tonga tokoa izy hanamendrika anay, fa monjy anay, atsika koa ny avery anay, fa milanay amin'ny ratsy fanaonay mba ho velona izay. Dia mpanantonanao tompo fonay fa kanamizamizay, fa ianao manana teny fiainana anak'izay. Dia sitrakainy ary vavaka hoe ray anay izay ny an-danitra, no masinany anaranao,
ho tonga le ny fanjakanao. Ataony sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Mena iny anona sazo anay ary mamelany eto koa tahaka namelana izy midika taminay ary izay mitondra anay mifankampanahy fa manafana ay am'ratsy anao fanjakana sy ny hiri ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany avy miny amintsika anie tsy mitondra amin'ny minaray zanak'afana masina zao. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy tombontsika ka andro lehibe hiala maty mitondra ny rano fanikina manak'izay izay ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa anatinareo izay kasitrahany masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany voninahitra manak'izay efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Manatona azy dia nantononao izy hanafaka anao amin'ny voatanao rehetra. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.